filine de toutes les générations. Viva radio manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Misy ve Andriamanitra? Tantara mitoy no soratany Vahatra Nasainy. Anio no andro voalohany. Novelomin'ny Lila, Louise Ravelsoa, Saoly Rakotonanahary. Fety sy falimanana. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara teknika. Baksa Janoary Voiny. Misy ve Andriamanitra? Efa mba nanahoana izay tatariny? Tsy izay fiovany anaka. Io hitanao io. Ainy ravasadinareo? Mba nirava loha androany. Sao dia mba tokony hoentina any amin'ny hopitala resurny iny a? Ay, sy indrindra mahita vola amin'izany. Ny vary arotsaka aza angato tsy misy. Ny mpiaramonina manilikilika daholo fa mahantra velona hono. Efa lava hoy ny sasany. Zany? Ny tia ahoana zany? Inona ny ataontsika? Tady tia marary mafy. Nino io? Ny tena mafy sao ka. Dia ho jerena fotsiny ve zany zao tady io? Ka atao hoana moa rehetra izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Na koa n'Andriamanitra io roniny a. Tsy misy zany matoantsika miaina an'izao. Efa mba mitandrina ery mba tsy hanaovan-dratsy fa Zoly a, tena misy Andriamanitra fa aza manao an'izany ianao. Ka miopirofo ary ahy manino ny dadany avela marary ohatran'izao nefa fantansika fa sahirana tsy misy mpitady vola. Zoly a, avy aloha izany hoany fa mandeha andry mamana rano. Rehefa tsy mahita sakafo ihany sika dia aleo rano mafana no sotroina. Mivavaha mafy ho an'ny dada fa ny fihevitr'olombelona tsy mba fihevitr'Andriamanitra. Rano mafana? Dia dada ahoana? Ny tsika ny herineny mety ho vita ihany fa dada dada ny ka marary mafy. Eny ekia, fantatry ny eny tsara izany. Saingy tsy maintsy mandresy sika ry Zoly a. Manana finoana fa ho sitrana ny rainao. Ka ny herineny. Andeha ampirehitra fa izany aloha fa hariva ny andro e. Ndao anaka. Restoreo tongotrandrina indray Zoly kely. Fa efa mifiry tokoa moa izao andro izao e. Vao misasaka kay miaraka. Mangidy loatra ny fiainana entina hitely mianaka ka. Nahoana loatra rery tompo, mila tsy ho zakanay sedra omena anay ka. Otry iza koa izany mandaka varavara izany. Izary izany e. Aleo jereko amin'ny mihitsika. Nefa sao dia moka ihany ka. Aleo ho fa tsy samo an'izany ihany a. Iza ny mahita sao dia mpamosavy izany ohatra. Aleo verina hipetraka miandry andrabetsaka. Mba nahazo tory kosa izy androany alina. Ohatr'izao omaly mibadibadika fotsiny. Tena mpamosavy mihitsy izany. Tompo, arofo izay. Nefa dia ahoana tsy miorina no totoako. Aleo hanala ny fony aho. Rehefa tsy reraka ve tsy hijanona eo ihany. Ay, ay tokoa moa mbola tsy nisotro rano mihitsy raha betsatry ny hariva teo. Aleo ampidenako rano izy dia ampisotroka. Ao akizaka kely aloha Zoly fa tsy misy anarenana azy. Ao.
misana kely aloha ny drifa tsy serenany daty zay ary matory amin'izay zany zanako. aleo arenina amin'izay rabenja. ao miarena misotro rano rabenja. ao rabenja rabenja. Andriamanitra to tsy mihetika tsony ty. rabenja rabenja hoa ry lanitra maty ve ny vadika. rabenja rabenja. neny fa hoana lasy dada rizolya lasy izy. lasa iza io matory io izy. efa tsy izy tsony io maty izy e. manina tsara hoe neny maty sy a dada 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 hoany fasa hoany sy maty zany anao e. dada hoany fasa hoateo. neny io ahoana rehetra manina ho any fiainatsika no voatokana ohatran'izao e. dia tsy verina ty tsony zany dada. okizay rehetra matoa zao no men'Andriamanitra antsika dia zakatsika. Andriamanitra maty tsy mba mampitondra an'izay tsy zakatsika. izay indray ny Andriamanitra efa hoe tsisy ho azy zany. raha misy azy zany Andriamanitra raha tsy fanasatry naka ny dada dia ty amintsika. zolia aza manana fiheverana toy izany ianao e. tsy ho resy lahatra ndrefa misy Andriamanitra. mazava ho azy ry neny ahoana ary ny ataoko mba lalako fa misy zany. dia hitan'izany koa dia tenga avy azy hoe mba havereny dadanay. mampalahelo any zanako. fa toa misento neny fa nga tsy azo angaviana izy. azo tsara ka afaka miresaka amin'ny isan'andro koa ngendry raha tiandry e. izary neny dia amin'ny fomba hoana koa e. fa izao aloha mila mino azy ndry vo afaka miresaka aminy ka hoana vonina inony fisiny. ena re mino fa atao hoana amin'izay. ndraso aloha e raha tena voniny ry dia avereny tsara izay lazainy neny. sinany ainy koa alefa soary. tompo manomboka androany aho dia mino fisinao ary manaiky niaraka aminao. manomboka androany aho dia mino fisinao ary manaiky niaraka aminao. ity sy hanompo anao amin'ny androm-piainako rehetra. ity sy hanompo anao amin'ny androm-piainako rehetra. amen. amen. dia izao amin'izay ary efa reny ny fanekena nataondry teo noho izany afaka miresaka mivatana aminy ry izao. ay zazy neny ay izay no afaka miresaka. manokana fotoana araka izay tratrandry ao amin'ny efitranondry e. idio tsara mivaravarana ary mifatoa mafa hiresaka mivatana amindry eo Andriamanitra tompontsika. zany andraso tokoa rehefa ataoko zany mba tena tiako hita loatra zany Andriamanitra zany koa. vita ny sasavilia koroneny andeha tory amin'izay efa tena reraka ka. andao ary retsy tonga dia mandehana avin'izao ny efitranonao fa neny mbola mpangotraka vetivety an'ity mangazo ty ataontsika sakafo maraina. na zany aza dia miaritra ela be eo neny ka reraka nge ianao e.
aiza verangako lamban'olona efa firiko veta ny voasasanao androany. eny retsy a ndretsy inona tsy maintsy mianatra ko tsy maintsy tafitaneny ny zanany. neny eo misaotra neny malala koa tena tia loatra ianao zay fa lasa eny ary tafandriamandry ianao anaka aza donoina ny fotoananareo an'io alina ny fotoanana iza ka ny Andriamanitra neny aza tsy tonga foanako efa mipira zay miantso azy fa tsy mbola hitako foana. aza kivy anaka amin'ny fotoana tsy ampoizinao no atongavany mahereza retsy entray ariko miandry raha tena misy tokoa zany zay fa tafandriamandry koa neny misaotra retsy a aleo aloha itina tsara ny varavarana dia mba hiangavy amin'izany Andriamanitra zany indray a so mba androany izy mivonina iresaka amiko. aiza moa ilay baiboloko teo izika ary andohalika amin'izay a Andriamanitra tia indray re amiangavy sy mitalao aminao e mbo aiza fa mila miresaka aminao a tompo a mandeha avy ianao e Zoly efa misy inona matahotra nena tsy atorery atsony aka mitony aloha ndry e dia tantara ho an'ny eny misy inona misy rivotra mifofofo be ao neny a Andriamanitra natsoko teo nefa zavatra hafa ny tonga. zany zavany seo tamin'ny soly alina zany izy raha tsy saika torana mihitsy dia ho sanatrivy hirabenjany nanangatra tsy mino ka Andriamanitra no natsoko izy kanefa zavatra hafa ny tonga neny ndry koa tsy mahanaitra ka inary zao malasa saina neny eo ka ny fiainantsika mianaka ve jereo ne raha tsy milalao savony fotsiny neny hoay tokoa retsy fangandry ny ravasady io indray neny aza modimodikodina mono resaka inona aloha le olana tsy misy nenenina retsy raha tsy miverika arivo indray dia mandehana mba atao m'lay rano ao amin'ny paopy eo andraso aloha mbola miresaka aloha zao sika sy neny fa rehefa aveo izany ataoko aza matahotra nefa tsy maintsy voataonako daholo ny rano neny dia mihaino andry ary zaho ary tia hanoy an'lay resaka Andriamanitra indray fa ohatrany ahoana moa zany ny poziny rehefa hita maso izy so dia mba izy ihany le alina inona no avaliko anjanako raha hitena hoe toy izay hitanao alina ny fehiviny dia miheno aho fa no hiantso indray izy raha alina ka hahitany tsy fahitao iza ny mahalala so mba rahabenja ny tonga akanjanako aloha atao izay tsy hanohizana niny izany zavatra izany tsontra neny fa tsy mamaly angeny iny so mba tsisy akory ary izany Andriamanitra izany sorizoly ny tena marina dia tsy misy izany Andriamanitra izany fa netiko ampaherezana andry fotsiny ireny resaka nataoko ireny noho izany aza miantsoantso an'izany tsony ianao manomboka izao fa tonga dia matory raha vo avy misakafo azo handray kosa izany neny raha tsy saina ndry ka tsy hitako ary izay fomba ampaherezana andriko dia omendry itsiny veneny ka dia manao inany am-piangonana any foana izany tsika isaky ny alahady raha tsy misy ilay Andriamanitra ivavahana mifona aminao Andriamanitra raha nanao an'izao fantatrao tsara ny ato an-tsaiko sy ny ahihahako neny fa maninona ka mianatra anao anaka fa manina koa izao ny tena marina nge dia fahazarana fotsiny ilay makany am-piangonana tsy dia misy dikany fa mandeha ny olona dia mba mandeha koa
se ny aneny zany ny be indrindrako manina raha tsy mandeha ohatrandryzay tsy ry dada amin'ny vany ah fotsiny aty an-tranoneny afaka manasa lamba dia mandray vola ok izay zany resaka izany fa toandro ny andro ka mandehana soloany akanjo dia mitaona rano amin'izay efa nakoban-damba koa io indray ary ko lasa afaka iny eneny resaka tsisy akory neny o ahoana e misy inona nytinga efa kio e nysoratany talianay dia asaina jereneny ony vakifo za nga mahay mamaky an'io e ay tokoa mo eno tsara ary fa vakiako e ilazana ianareo ray aman-dreniny fionona tsobazoly mba handalo aty ampianarany araka izay azo tao ny antony dia noho ny saram-pianarana 2 volana farany mbola tsy nifaina ny tsy fahatongavanareo alohan'ny 10 Mey ho avy izao dia mety andraisanay mpiandraikitra fehipetra misaotra tompoko izay ry neny efa naposiko dia ahoana izany rehetra inona anao tao tsy haiko isika ny hita vola karaha masasalamba neny sy ny tsakaraniko aza zara raha mahavita ny sakafontsika mianaka hitako vaky mihitsy rehetra ny loka neny io aleo za hijanona amin'izay zoly andrivy adaly tsy maintsy mianatra indrika efa anao izay farahiriko navotana ny fianarandriko neny any hoe ny kolazoko manahirany ty tsy fananany ty ka alora nga hiditra ny atrano dia atory amin'izay fa ao anaty koary neny ny ovy taloha izy nananatranatra iry hoe misoana Andriamanitra ao amin'ny hevitra manginao fa avy resaka amindry ao izy dia izao lasa raharaha indray tsy hanao an'izany fa manina ary dia tena misy tokoa ve ilay Andriamanitra sa tsy hitako ny hevitra mba havaly ny fanontaniako dia andeha antso an'izany mangingina ato ataoko tsy fantatry neny mihitsy izay rangana hitako tsy very mizay fefakady laniko eo aleo aloha aka baiboly dia andohalika ohatrany mahazatra na isy rivotra fofofo ohatran'ilay farany iny aza saranga tsy atahotra tsony aleo amin'izay hifantoka tsara zay eo miantso anao indray amin'ity alina makiny ity mbo afaka mitafatafaniko ve ianao miankavy rery tompo zoly efa ela no nanireona taminao fa izy ianao tao malala ny anarako Andriamanitra angino ilaiko eny fantatra izany saingy za koa ngeka afaka mihaino nitaraina anao amin'ny fomba ahoana dia afaka mamaly ny fantaniana manitikikika koa izany ianao ry antso fotsiny hoe zoky ay faly mahafantatra ny zoky hitanao ty tanako ty eo voninkazo tsara tare tena amin'ilay tena tiako taizina nalay zoky fantatra eo foana izany fa aza maika alefa ao amin'izay le fanontanianao ary ay ve ono
raha mizoko manokana misy Andriamanitra sa tsy izany ange ny olana isineny ato e. Eny ary fa alohan'ny ilazako anao ny tena marina dia anontany kely anao aloha. Ie. Ka raha ohatra hainao ny valin'ny marina dia hazava aminao anio no manitikitika ny sainao. Raha sanatria moa tsy hainao dia miandry fotoana manaraka isika vao mamaly an'izany. Alefa ary Zao ary aza atao sarotra be a. ahoana ny fahitaonao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra? Fiainana miaraka amin'Andriamanitra miadana be dia manambola be dia manankarena be ko tsy maholo fa falifaly foana tsy ohatra ny zao anay sineny izao e. Izay aloha ny fahazahoako azy. Ory zoky fanakaiza teo oay toa nanjavona tampoka teo re e. Fandeha hoaizy indry Ody fangatsy tadidi neny ninona rehetra ka fetin'ny raingy androany mba andeha ho any amin'ny fahasan'ny data vetivety ay ve so dia hitomany ihany ary indry dia arary eo indray ny vola ato tsy misy ny saram-pianaran-dry azy ty mbola ady sarotra aza manany amin'izany iny ka iaraha-basy fotsiny a dia ody izany vetivety any any eny ary ko aza elany fa makitaona rano indrery neny lasa vetivety izay tia za dia mba hoe andeha raha-panodata nefa tsy mitondra na ininona akory tsy manino izany ranga hoay misy voninkazo tsara tarehy izy andraso aloha alaiko ody to tena mitovy tamin'ilay naseho an'zoko tamin'iny mba afo izany ka aleo ranga alaiko io dia omeko any data efireko ny fasany ary nanina tokoa ary zokony tsy tonga niresaka tamiko tsony efa ho herinandro izay fa iza marina ary izy iny efa tonga eto ny fasany data aleo raha-basy amin'izay ka data arabainy ianao natratry ny andronio na dia tsy anilanay sy ny aintsony aza dia tsaronay foana dato tia misy fehizam-boninkazo atolotra anao na dia tsy afaka mamala antsony azy ianao dia inoko fa hitanao sirenao ny feoako data mijaly sy mahatra loatra izay sy nera ny lozanao tianay foana ianao ry dato saronay foana koa mandry ampiadana ianao ry data malako zavatra mafy be ohatran'izao efa tonga ange ka indritsy iny ny elabeko ny lamban'olona makiokobanina sao dia tsy maina azany azy efa reraka mikosoka lamba dia mbola mitondra rano roa bidon ihany aleo tomoko amin'izay fa makainy neny ka zoly tsy zara tokoa ve aky akaina saingy mbola tsy feno ange ilay saram-pianaran-dry tsy maintsy fenoana mandehana fa roa bidon sisa no any amin'ny pompy any efa voataonako daholo ny sasany ory neny
raha ny fodimy ambe folo buton angeny tany mitandremy anao sao dia rary amin'izany ka tena mamono tena loatra ny sakafo hanina nefa tsy zarizary otry ary dobongo za masondry izany eo ary le vany lazaiko tomanontany reo a fofoka reny voan'oro neny fineny kotsy ohatra nyreny hoe olona mbola zazakely reny ny olona eny indriva moa tsy ahita avaly foana mandehana amin'izay alovy le rano sisany dia mampirehitra afo ndre fa ikobana nreto lamban'olonreto a eny ary lasa vetivety toreko marary tokoa zany falahako zany ka marina ny voalazany solo fa diso mamono tena loatra nefa ho aniza moa no anaovako an'izao fa tsy hoana azy avy ary tizy mba miseho manafinamiko iveriny fa tsy ho fantatro angamba ny masony sy ny endriny voajerena dia fantatra hoe voalaviny tomany nahoana kosa moa na iza fa tsy izy aza ny teo amin'ny toerana ny ravina nahitsana raha teo mbola tsy maina akory voavolana roa zay raha faran'izy rary ny ranandatsadranomaso zoly mampalahelo any sanako to te hiteny koa hoe misy ve ilay Andriamanitra sa tsy fananena tokoa aloha zokony tsy tonga taty amiko tsony fangay anao ry zoro mba malay aloha nahoana mihitsy moa ka nyfantaniako tsy na tsy mbola nisy voavaly na dia kely azako tena misy ve ho aly Andriamanitra raha ny hevitro zoky ka inona nefa mahatonga ny zoly anontany an'izany ka tsy azoko mihitsiko nahoana ny fiainanainy dia voatokana hitsara ohatran'izao mahireza ry zoly tena misy ary velon'Andriamanitra ka maninona ary izy ny tsy mirarahanay mampalahelo ange ny fiainanay sy neny ato ry zoky indrindra hatramin'izay nahafatesany tantanay izay eno fa misy farany ry zoly tsy voatery hijaly foana ny fiainanao mahareta amin'ny sitrapenana izay misy fa nga mbola mety hisy zavatra hafa koa aza mirorosaina amin'izany ry zoly amafiso ny finoana ary atanjao ny sainao ho sahiatrika na inona mitranga eo amin'ny fiainanao azonao zany endray ariko say izany efa mazava be ny andro ode ary naninona ary neniny tsy namoa maraina zavaliana any misasalambany any sady aleo iary neto ka mamenatr'olona raha zao misy mahita fa mbola tsy manasalamba tia tokotany ingininy lasay zary so mba lasa nitona rano andray andraso aloha jereko atao ny efitranony ka loha tonga dia voaina fa tsy andondona ntsony odry tao mbola matory neny mifoaza amin'izay marary aretsy fa marary iny neny marary amin'ny valahako manontolo ila tsy ahatsangana fa fanina zany dia hozy zany ndeha ho any amin'ny dokotera tsika azy indriko no ahita vola entina amin'izany ny vola alefany ampianaran-driko aza mbola tsy ampy ray alina ariary oko izao fa mandehana mianatra ka naneny koa
dia taizaretina aty fotsiny izany. Mino azy izao fa le asa be diabe loatra nataony no mahatonga an'izany a. Ko atao hoana moretsy a, fidinao antsika ve ny toy izao e? Maninona raha tonga dia entindrehany ampianarana any tokoa aloha ireo vola sasan'ireo sao dia ho bangy eo indray amin'ny manaraka entina ny ambiny. Hevitra mety zaika. Aloha moa dia tiako dia andeha hividianako fanafody sakafo tsaratsara ho an'iny izany vola izany. Zako efa tsy mahazoto amin'izany fianarana izany intsony ka. Nahoana izay izay neny malalako izay. Miasa mafy mihitsy ny lohako. Aizaka olana foana izay ainana rehetra. Tsy misy rangaza Andriamanitra izany a. Ohatra saika voadonan'ny fiara marina. Fa ahoana ry ity? Azafady indrindra tompoko fa tena variana. Angaha vita izany izy ity raha maty teo indry. Mba mitandrema ny manaraka fa mampidi-doza ary kala ihany ity a. Tompoko. Neny io? Tonga? Ody, mbola matoroka izy. Efa tokony hinana ny yaourt aloha mba azon'ny aina. Dia avy eo koa mihinana fanafody. Aleo foazina ka. Neny a. Neny, mifoaza aloha. Solya, angandrava sahady. Tsy nandeha nianatra ary neny a. Nividianako fanafodinao le vola. Miala tsiny araha tsy niteny tamin'iny a. Mifantatro mantra fa tsy anaiky izany mihitsy neny raha vao niteny a. Solya, aza atao atsirambina no avindry a. Za ange tsy maninona e. Tsy maninona hony. Neny aza reraka be ohatrin'inako. Mirena aloha dia hoaniko yaourt. Avy eo mihinana fanafody. Andraso aloha ry Solya. Avy eo mihinana azy fa misy resaka kely tiako atao amindry. Resaka iny izany ry neny? Aza tapatapahana ny teniko fa efa kely ny heriko e. Ianao fotsiny a. Koa mampitahotra ka. Lasa hoangy anary. Zahoana ka? Ie. Efa ela tsy salama fa niniko nafenina taminao izany. Ny lofo sy ny kira ny tady vola no noavinao. Ankehitriny anefa tsapako fa tsy voatsipako intsony izany fa sao tsy fahasalamako izao. Neny hoa, inona ary ty? Aza miteniteny foana ka? Aza tapahana ho an'ny teniko Solya. Diovy ny ahiahinao fa tena misy Andriamanitra. Lalana tsy maintsy nataonao sedrainao izao rehetra izao. Menao anaka fa ho fandresenao anao ny fahalasana anay sy rahabentsarainao. Andray, neny aho. Masa manao an'izany moa e. Mokaloha izany resaka izany ka. Tsy mino an'izany Andriamanitra izany a. Resabe fotsiny. Solya, aza manamafy foto io e. Raha tafavoaka amin'izao sedro izao ianao dia ho mpandresy mandrakizay fa aza matahotra. Ka maninona ary e. Angatsy neny ihany ny teny tamiko hoe tsisy akory izany ka. Fona anaka, tena misy izy ary afaka miresaka sy mahita ny ataontsika ety ambonin'ny tany ety Solya. Neny a, ahoana? Aza manao reraka be ohatran'io a. Eto aty ny tananao. Ary fa maninona neny? Mandeha nendro Solya. Efa io dada ka.
velomy zany zanako izany endretsa neny neny fa maninona ianao neno veloma sombanako lasay neny sia tsy maty zany ianao tsy maty indreniko aza neny neny sopatra loatra lasa ohatra mandroka sy sakako tsy misy mpanampintsony ary papa koa masika loatra ka aiza ny mpanampiny tsy antositra asa ro fihinandray vao ahita solony fa tsy le zazavavy saika vo hitsakandray andro iny ve ty aloha ty ry raha tsy tena variana indray izy misy olana angamo ty zazavavy ty ka aleo antanina azafady ange ahoana tompoko fa tsy ndry avy ve lesaka voadonako indray andro ry ovina moa zany ay eny tokoa tahiry aloha ny anarako hoe fangandry manana olana ao ay faly mafantatra anao tompoko ny andray zoly faly mafantatra ny zoly fanga zolo manana olana tsy mivalinao ange fanontaniako olana daholo ny fiainako manontolo tompoko azondre tantaraina amiko ve so mba isy anampiako andria mantsy leo aloha fandriany ty sao mety atao mpanampy ihany ay tsy maninona ka tsy manana nizaniza tsony neny vao maty vo aingana dia dadako efa maty talohana zany tena mampalahelo ndry maherezaka dia ahoana zany nataondry amin'izao sy fantatro zao ary eny tompoko mazoty asindry asa inona tompoko mikarakara ny ao an-trano ka tonga dia haiko fa hitemindry hoe tsy haiko izany nefa za matahotra fa ampianariko indry mandrapa zany eny ary fa alelo aho dia ny atranonay aka ny fitafiako dia rofinindrino etiko raha mety tompoko dia aleo raha pitsy toy izao mety ay tsy manenina ka za koa mandalo eto foana avy any ampiasana zay zany eto indriny hitako raha pitsy toy izao eny tompoko andrasa aloha ty re tsy misy vola kely ataondry sakafo any oko izao fa misotra tompoko ampiriny ny volanao ka zoly fitiavako andrenga iny anaovako an'izao raisy fa inona ary ty eny ary mite misotra indrindra tompoko zay fa raha pitsy zany velomindry veloma tompoko zany le analany fokany amin'ny fasany tata sineny aloha lelako atika sao dia ny sao dia lasa mino koa fa amin'izao andro arivo izao tsisy mahita
koa ty ivelany aty izany ary aleo andeha aingana fa sao dia tratra lanika. Jany ve fa hitako manangasangy izany ny fasana ary aleo andeha mafimafy ihany. Kely sisa izay fa tonga tena reraka nefa lalana kely tsisy dikany eo akory. Aleo ataony atao fa maika hodika. Ato izany tata sy neny no mipetraka dia izaho rery ny avelany aty tena mafy amiko ka. Tata sy neny mandre avy ianareo tonga ty aminareo afahandeha andeha alalavitra ty tanàna feko fahoriny ty. Sitrako nefa tsy maintsy neny io maheno anavy ianao. Neno misaly rery ty neny. Neny malalako neny tsy voky mifasatra ho aneny neno namonjako ny ray aman-dreniko ilozako ianao na dia tsy voky aza. Veloma ary aloha andeha haingana sao dia tara tika sasamy andro ao iny madama kely iny. Veloma ary neny veloma tata veloma raika any tsy foky no tako fizaliana any volana any kio taona mbola mety hiverina ihany ary mba firifiry amiko ireny no mizaka fiainana toy izao ahoana koa ary izany tadio manakandalana izany. Io efa io eny ny fiaran'ilay madama kely ka leo andeha haingana ka asa mba hanahoana indray azy izany asa manolona izany na hanahoana hiamdy andra nga. Niveriko fa tsy ho avy ndry. Manahoana tompoko? Salama kia. Nahoana moa tsy ho avy ka? Ataoko efa fotoana ny fanomezana ny itsika ary madama keliko. Iza ny mahitako midirana dia andao andeha. Eto aty rasiko ny sakosy ndry. Iny ary ity tompoko dia azafady indrindra re. Zay ary miakara amin'izay akia. Misaotra tompoko. Zona ty aminay ry Zoly mety ahatamanandry ihany ve? Nahoana kosa moa trano tsara tarehy be ohatran'izao kosa ve dia tsy atamana? Ohatry fa izy ty sipakely etindry ity ry tahiry. Manahoana tompoko? Manahoana ndry? Zao izy akiny ndraiko izany hoe patron andry manomboka androany. Zoly ny anarandry papa.
nalaiko solony liza ay kosa eny eka tonga soaty aminay ndry ry zoly eny tompoko taratara amin'ny solony ndray papa zany tsy andalovana mihitsy zany raha olona eto akaina any ambony any izy ry tahiry zao asevy mitio tsara aloha dia soloy daholo reny fitafiny ireny dia ireo angety izy raha tsy misolitika kely iry ok papa andaoka iry zoly manatsotra ny hafahafa zany le ramose dia sanatriveka mbola isolana koa ato hoe kama dia tsy haiko sony ento any amin'ny efitranony any amin'izay izy atory ry tahiry mainky fo maraina andao tokoa ry zoly efa amin'ny 6 volana lasa atika izao ato ny efitrandrima no mikandroany alaminy tsara toy izao isa-maraina alohan'ny akanesana ny an-dakozia azony zoly ve izany eny tompoko eny ary tadidindry tsara ny ora fifoazana maraina eny tompoko zay fa tafandrimandry ary ndry misaotra indrindra tompoko tena tsara zany nra trano aizaho aiza amin'izao ny anay sy neny taloha malahelo azy azany ka zoly any aoriana any sika mbola anana ny aby ary tsy oroninninona tsony mangatama afy amin'Andriamanitra zany mba tena mpahirizany ary efa iny zakivikivy neny Andriamanitra azoko tokoa ato ohatrany tsita tsony aleo vavaka ihany aso mba tonga indray izika zay io mahafoloatra misioka etiko tena milanao zoly zoky fa taiza fony ianao zoly raha tsy sainty zoko ty ka tsy ho ela dia mpandresy ianao fa mahareta zany zoly keliko zany mbola hiaritrinina indray tsy vitako tsoka ody lasa indray ry izy mahasosotra koa iny ka tsy mba azo hitarainana sy izarana an'izay manjo mihitsy raha tsy saina be aleoko mantorika reto le entana tompoko efa tonga ndry aleo fa andevon'izao ny raha ndry eny tompoko zoly ahoana izay tompoko azany sambary atoandro fa ninao sy papa ihany andrahoina dia tandremy tsara antrantsika rehefa lasa miasa papa eny tompoko maso mandeha amin'izay ndry any amin'ny papa ki maka voletsenana eny tompoko lasa indray iny tahiry izy mba mahafinaritra ihany fa tia dadany tohatra ny tsy azoazoko ka zoly izay tokoa ary ny andrifa miantso ho avy ramose ahoana tompoko velondry mipetrahy eto akaiko eto ahoana izay ramose vativaty angendry ity ry zoly tsara tare misaotra tompoko io tokoa ary aza hitako ka naparan'ity ny heriny ato no fonjeo aniny
zoly a ento aza matahotra ohatrany io ndry fa tsy hanao inona ndringa e jereo nge ndry raha tsy torakovotra mihitsy e reto ny vola dia mandana mihitsena tia no hividiananao ny lokatsika dia tio meko anao tsy aza manao ohatran'io moa e ino raiso dia mandana fa tandro ny andro eny ary toko misaotra ary mandana amin'izay e za nge tsy biby manaikitra aza miay ahy ohatran'io eny ary raha misia lasa oe andraso aloha jereo nge fa taizindriny nahitan'io biby landy amin'ny akanjondrio ay zany io e io amin'ny soroka ao io aza mikoropandropaka ary analako azy vetivety aika nare raha misia ao andre koa fa iny tia nataonao manararopaty raha misia kalindriry zoly a zao mandana aloha mihitsena fa mbola be no sisa lehilahy lehibe tsy mahay miaina ty vavy ny lalanao mihitsena le mbola aizanao naovako anao e tsy fany zany ra lelaka bibilana na saina ny sorony ka molotr' olona mipetraka tsara iriny tsy aiza miaina aza mbo sary tahotra koa aloha fa tena raharotony sasany fotsiny mifiry zao andro zao ry zoly e zao anao vao tonga avy tany an-tsena tany savaty raha misia misy saika tsy hitako le zavatra mividiana ary io any daholo reny ahoana tsy mahalala teny gasy ve anao e tsy mahalala teny gasy ary io any reno a fona raha misia aisany ariana apartao eo eny tompoko zay dia lasa ianao a mba atao mankety ripony ary ainganao a eny tompoko mara ty raha mba ho zakako tsy zakako ty raha misia io ka tsy ho zakanao zavatra tsy misy 50 kilao akory reo fona raha misia tsy zakako marina mafy ao ary ao mindreo anao fa ampakariko andamosinao raha misia tsy zakako a fonare raha misia tsy misy raharahanao eto rehefa tsarotiaviny e tadito io nge nyvavanao tamin'ny marainy ao fa tsy misy an'izany raha zany dia ale mandeha tsy mila ao ary ao mindre tsara eny tompoko kay tapaka mivalahako neny ary aingany ai andany aterary kaiky ny fiarako ry reo eny tompoko trekako nenjely le mpimety fotona ny fiaran-dramose fa manana vola androna ny fiarako ngaty e tsy tompoko ka maninona ny mamotika kay neny a maty ahy e vola ramose mandany ty mandeha any rofo rehefa nanariny tirao dia mandeha karakarao fanoana eny tompoko tena manasorena loatra ny androany iny ka raha zao no
to dia hita zava-toza amiko iny raha misinitosiny dia ao ana tokoa moa izany tongondray ity raha olana leo aka tahiry ny laza ody nefa ity tsy tafody androany mahatsirafana ny tony le tatany aleoko matorika saika diniko aleo ivavaka dia resaka misoko raha ho avy indraiky io izy avy eo matory ary aleo ando alika oatra mahazatraka Andriamanitra raha io efa elany ny antso sy ny talao taminao mba aseho iamiko androany ireny tena misy ianao na tsy e Soly, nahoana ianao no tsy mety mino? Zoky aritra indray ve ianao sa vetivety no miresaka amiko? Fa nahoana ianao no manontany toy izany? Zoky mipetapinga ny zavatra tiako anontaniananao e misy olana Miananao ary Soly a? Hatreto tsy mbola fantatro mazava le valiteninao momba n'le hoe misy ve Andriamanitra sa tsy ny any azoko teny hoe misy izy fa tsy mba nahita-po fa ka mafy loatra matsainga ny fiainana etiko e dia tandondomondosa koa no mavoko amin'izao fotoana izao Fa tena tsy mety mino mihitsy ve ianao? Mila porofo mba hinoana fa misy Andriamanitra? Eno ry Zoky a aseho ihany io fa mijaly loatra e Eny ary, andao ianao entiko hiaraka amiko. Aiza alina benga izao ny andro e Mitsora mahitsy amin'ny fandrianao dia andeha isika. Malaky ianao ry Soly a? Andraso vetivety ary ohatran'izao Eny Soly, araka-peo masonao dia fanto tsara fa andeha tsika izao. Ay efa restory zay kala Zoly tsapoiziny mihitsy hoe manana fanalahity ray a ianao ny oro malalako soloa fa tsy nody tahiry aleo rehetra amin'izay ny jiro zay tena restory tokoa kala aleo fa azona moramora Zoly a Zoly iry to tsy metsika izy izany Zoly Zoly a hoay ety tena tsy metsika tsony ty zanak'olona ity fa naninona tato ary dia inona no atao ao hoe tsapaina ny fony mbola mitebo tsara ka aleo entina angenany amina mpitala zao fahatiato ty ka fa makaisika izany no Zoky ohatrany mitsingeva izany fotsiny Efa tongotsika ka adino ataonao hoe misy be Andriamanitra sa tsy? ary ahoana koa zanako losy maneny be izany Zany ny famantarana fa efa akaikitsika ry Zoly a? fa iza marina aloha ianao ty Tsy mamaiky izany ry Zoly a? Motsy Andriamanitra no tena ho fantarina. iny e fa na zany azako ohatrany ny hafahafa be nge zao tontolo misy atsika izao Tsy fantatra tokoa ve ary Zoly? tsy fantatro re raha mahafantatra ve antaniko zoko koa Zao ary tadio ny resaka nolazaindrenao fony fahavelony. Ahoana ho izy raha ianao lelina te ahalala sy tafamifantana amin'Andriamanitra iny? izy manontolo aloha tsy tadidiko loatra e fa ny hoe midirana tevitra mangina dia atsoa izy fa ho avy resaka amin'ny mivantana zay no tena tadidiko
iny e saingy tsy Andriamanitra ny tonga fa ianao koa Zaho zanak'Andriamanitra ry Soa. Zaho le lohan'ny fiangonana. amona tsara hoe Jesosy Kristy ve Anao sa asiako minondra ny mpimasomonja izay dia an-danitra toy izao Sosoa. ndrekatyo iny ty zavatra hitako ty mamirapehatra daholo zay jery mitovy daholo ny akanjon'ny olona rehetra ty fa tsy ry ray amin'ny seza volamendry ihany aio fa izy io Izy ao raitsika. Minao fa afa-po amin'izay ianao a dia avadiko kely ny sara. Jery tsara ny ry Soa. aio to olona mitanjo zotra makao amin'ny fiangonana oay io fiangonana be io sy ireo angy ody toy dada sy neny tony tena izy mitsikitsiky be misy ry zareo andray io tsy mampino Tsara. Ohatran'ireny ny fahasambarana miandro ny olona vita sehatra valy ambonin'ny tany Soa. zany io Zay mba zakanao hoe mpandresy mandrakizay ianao fa maharitatra amin'ny farany. ay tena marina ve sy lahatra ny amin'ny fisian'Andriamanitra ka Tsara loatra na dia isan'ireo olona zana nefa tsy mino azy ianao. Ary farany dia indro asehoko anao ny zavatra azo an'ireo ratsy fanahy. oay Andriamanitra losy andray ka Ireny mahazo izay tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Soa fa angavan'Andriamanitra ianao. tena saika losy mifona mamela azy iny iko e Efa ela amin'ny mamelan'iriko ny Soa. Toy izany koa ny raiko. Miverina any amin'ny vatanao ao Soa. Aza manao fa mombanao mandrakariva Jesosy ny raiko. Atsoa isan'ny minitra, isan'ny sekondra. Aza misalasala mihitsy fa mihaino mivavaka ao aho. Ka nataonao ino io zanak'olona io ry papa? tsy nanao ninina azy ary tahiry za aza nge mba gaky Haiko tsara nge ny toetranao e. Na olanao toy zanak'olona io tsy nanao an'izany io dia mialatsiny aminao ary papa fa tsy maintsy toriko ianao tsy mba mampalahelo anao akory ny mahazo azy ory tahiry efa hoe tsy nanao an'izany aho ka inona raha nataonao any amin'ny efitranony kanefa ianao ny laza teo fa tsy nandrenesana feo izy amin'izay ny lazainao fa amin'ny folo ralina ianao no nahita azy tsory izay marina ry papa nataonao ino io zanak'olona io tahiry tsy nanao ninina azy aho mifona aky vohikasany ianao ratsy tamin'ny mihitsy no efa ohatran'iny izy tsy haiko eo naninona ndray ry papa lehilahy tsy vanina ianao tsy ho vita mory zao raha manino io zanak'olona io manao an'Andriamanitra ho tsy misy mihitsy mantsy mifona anaka oay miantso ry dokotera fa andeo hijery azy eo amin'izay mbola hitoy ny resantsika Zoly misaotra an'Andriamanitra fa ngaky nareo satria tsy ahitana soratra hoe amantaran'olona marary ny endrika io fa loatra za tsy azoko fa ahoana inona no nitranga nataon'ny papa inona taondry sy nataony ninina ka nefa raha tao tokoa ny fanahiko dia
mety voasimany ihany ny nofoko mamela azy a tsy mitana lahelo mihitsy sy na kely aza fa ahoana e sao dia lasa dala ary ndry tsy normalina nge zao zavatra miseho zao hoe vo endry no mipetahana sérum masy oxygène nefa zao dia fa ka tsy haiko ka mino fisian'Andriamanitra velonareo e tena mino ary dadany tahiry mino ka tsy tokony gakinareo raha mino satria ny fihevitr'Andriamanitra tsy mba ohatra ny fihevitr'olombelona ako Julia tonga saina tsy nety natoko anao anaka mifona e tsy anao tsony mangatapemelana aminao anaka efa namelanao ara Misy ny amin'ny sisa reny tandremana zava-doza nge ny miandry ny ratsy fanahy sy mimpanao ratsy any aparana any mivavah mafy efa manatrika antsika tokoa ny zoko malala antsika amin'izao fotoana izao izaka izany Jesosy Kristy ka marina zany anaka minoa ianao fa iova fo manomboka izao hatramin'izay amasy dia ny hevitra fa tsy misy zany Andriamanitra zany satria raha misy izy hoy dia tokony haringa an'ireny mpanao ratsy ireny ny mandra sy ny kamboto omeny harena ny zava-misy nefa dia ny manana ihany no manana ary ny mahantra dia mihamahatra trany na za koa aza nge mahoatra anao raha Misy izany mahafisaina sy mahafiatoka indrindra hoe tsy misy Andriamanitra saingy amin'izao fotoana izao tena resy lahatra tanteraka mihitsy tena tsy tiako eritreretana intsony ilay fanontaniana mipetraka amin'ny matetika atao tsaiko hoe misy ve Andriamanitra Viva Radio nanolotra anao teo misy ve Andriamanitra tantara mitoy nosoratany Vahatra Nasainy novelomin'ny Lila Louise Ravelsoa Saoly Rakotana Nahary Fety sy Falimanana nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksa Jean Arvony misy ve Andriamanitra